Manona ny fiadanany tompo aminao. Ianareo no sakaizako. Andro faevatra sady isika ao anatin'izay loha hevitra izay. Loha hevitra izay ahafahantsika mifampahery. Loha hevitra izay ahafahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, manovy fahalalana mba hifampaherezantsika tsiraray avy. Hotononona aminao hatrany ny fiadanany tompo sy ny fahasoavany. Andro fahaefatra dia amin'ny Salamo 7:20 no diniantsika. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azy aho, dia tsy atahotra ny loza aho. Fa ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Matetika izy io dia itsika tsy anjery, kanefa mila ianarantsika hoe inona ny hevitra izany eo amin'ny fiainako. Inona no nahatonga ny Davida nanoratra izany teny izany. Fa ianao no amiko, o Davida. Ny nanoratany Davida azy ity dia tamin'ny taonjato 10 tanoany. Izany hoe amin'ny fotoanany loza na zava-manahirana na fahafatesana mihitsy aza dia tsy anantahotra ny ratsy ao, o Davida, tamin'izany fotoana izany. Ka ho aiza ianao ihany koa, na dia misedra fahoriana, na dia misedra misy fahafatesana, olana mamaivay maro samihafa, dia matokia an'Andriamanitra, itokia ny tenin'Andriamanitra, mifandraisa amin'ilay sakaiza tsara indrindra, satria izy dia mamonjy antsika tsiraray avy. Itokio izy fa tsy anatahotra isika, satria eo amintsika mandrakariva izy. Tsy miala eo izy, fa eo izy. Fa raha matahotra isika ao anatin'ny fitsapahana mamaivay, dia lasa ohatran'ny hoe tsy matoky ny herinao za ry sakaiza tsara indrindra, fa itokio mandrakariva izy. Fa izy no hanome antsika fankahirezana tsara indrindra, hanome antsika izay ilaitsika, satria o Davida, satria ianao Andriamanitra, ianao no amiko amin'ny androm-piainana rehetra, dia aoka ho tsapanao fa ao aminao mandrakariva, eo aminao mandrakariva Andriamanitra. Tsy manary anao izy, tsy mafoy anao izy, ary mila mitoky izany isika, ka tsisy ayaitsika ao anatin'izay. Ny tsorakazo, mahafinaritra fa misy lesona azo raisina ihany koa ary ifampaherezantsika izany hoe tsorakazo izany tamin'ny taonjato 10 sy ny taonjato 15 tany. Dia ny tsorakazo zany dia hazo tsy lehibe loatra sady tsy lava loatra izy io, tsy lehibe zany nefa koa tsy lava loatra, fa izao fiadiana atao iarovan-tena izy io tamin'izany vanim-potoana izany, fitaovam-piadiana iarovan-tena na koa fanitsin-dalana izay enti maneho ny herin'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra no tiana ampitany ao anatiny izany. Ny tehina dia hazo lavalava kokoa izy io, lavalava, ary ampiasan'ny ireo mpiandriondry tamin'izany vanim-potoana izany, ary eny amin'ny lohany dia misy faraingo. Mety efa nahita an'izany isika tsiraray avy, misy faraingo. Dia io tehina io izay nolazain'i Davida io, dia tamin'izany vanim-potoana izany dia ampiasaina izy io hisintomana ondry raha sendra latsaka any anaty lavakany ny ondry anankiray. Ampiasaina koa izy io, ampiasain'ny mpiandriondry mba hisintomany ondry hanantona azy. Ampiasaina ihany koa izy io mba hitarihana ny ondry amin'ny lalana marina sy izy. Ary indrindrandrindra amonjena azy raha sendra zava-manahirana ny ondry, dia izay no ampiasaina an'io tena io. Manana mpiandry tsara isika, sakaiza tsara, meteza ho sakaizan'i Jesosy Kristy, ary rehefa sakaizana isika tsy avelany andeha any amin'ny lalan-diso, fa hitsy ny amin'ny alalan'ilay teny. Raha tady ho very isika ka matoky azy, mino azy, matoky ny teniny, misedra olana maro samihafa ka matoky azy, mandray Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenantsika, mandray Jesosy ho tena sakaizantsika mifandray tsy tapaka aminy,
ka raha tady andeha amin'ny lalan'ny fahaverezana isika dia ainy ny manintsy atsika ka hitarika atsika amin'ny lala marina izy. Ny tsorakazo sy ny tena dia manome antoka atsika raha lasana bavy malala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Io tsorakazo sy ilay tena io zany dia pirofo fa manome antoka atsika ilay sakaiza tsara indrindra, ilay mpiandry tsara fa tia antsika izy. Ianao io tian'Andriamanitra, ianao tian Jesosy Kristy, ianao ary tiany ovavonjy ianao fa ny fepetra dia matokia azy ankatoavy izay lazainy teny. Ary izany tsorakazo sy teny izany dia manome antoka lehibe ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ny fitarihany antsika ary mandritry ny androm-piainantsika rehetra izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ombantsika tsiray avy any Tompo ary ampahery antsika izany teny izany. Amen. Andehantsika hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra noho ny teninao izay nampahery anay tsiraray avy. Ankehitriny mamindrafo mamelany elokay tamin'ny lasanay rehetra. Mety ny salasala tamin'ny herinao izahay dia ifonanay aminao izany. Fa ankehitriny dia tsapanay fa tena tianay ianao ary tena mahery ianao. Andriamanitra, aseho eo amin'ny fiainanay isan'andro izany fahatsaranao sy herinao izany ary izany fitiavanao izany ihany koa. Da io ny tokantrano tsiraray avy izay mandre izao teny izao, ianao anie hikasika amin'ny fony tsiraray avy ka ampitoetra ny teny rehetra izay voalaza teto ao amin'ny pony tsiraray avy. Ka izany teny izany dia hitarika anay tsiraray avy ho amin'ny famonjena, hitarika anay tsiraray avy amin'ny fahazarana tsara ka ho hitantaratra eo amin'ny fiainanay fa olona mpankatohanao izay, olona matoky anao izay ary ho hitantaratra fa manan'Andriamanitra lehibe izay sakaizanay izahay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.